avilavitra mihitsy izy satria avy any Kanada any izy ny tonga eto amintsika malagasy mpiray tanindrazana ihany koa Andriamatoa Jean Razafindambo namoaka boky mitondra ny lohateny hoe Lettre à mon pays, l'île de Madagascar. Mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes? Fanontaniana mampametraka fanontaniana hafa. Miarabanao tompoko tonga sy eto fandarana kolosaina. Miarabanao koa ny tenako ary makasitraka amin'ny fanasana. 300 pejy eo izy ity ary nivoaka voaingana izy ity raha tsy diso aho. Tamin'ny volana septambra tamin'ny heritaona no nivoaka ny boky dia efa natao moa zany ny fampahafantarana ny boky zany tany Europe sy tany Canada dia izao moa tonga eto Madagasikara zany ny tenako tsy hoe dia hoe le boky fotsiny moa fa misy antony maro samihafa koa zany na tonga eto Madagasikara dia manararaotra zany moa hoe mampafantatra ny fisiany io le asa soratra io. Akoatra ny mahamalagasy ianao dia tsara ho fantatry ny mpianaontsika fa ianao dia mpanao gazety ihany koa fony ianao mbola mipetraka teto Madagasikara tany amin'ny taona 70 sy 80 tany ary ankehitriny mpiasa mpanjakana any amin'ny toerana izay misy ianao moa zany ary efa misotro ronono ihany koa fantatritsika nisy an'ilay gazety Koly tany Mahajanga tany raha tany amin'ny taona 80 tany ho any dia anisany nanorina an'izay gazety izay ianao Andriamatoa Jean Razafindambo. Izay ny mombamomba anao fa raha iverina ato amin'ilay boky vao navoakanao ity ny zavatra nanaitra voalohany dia ny lohateny Lettre à mon pays, l'île de Madagascar. Ohatran'ny tonga dia mametraka elanelana ohatran'ny tonga dia hoe l'île de Madagascar azonao natao koa ny teny hoe mon Madagascar na mon pays na tsy fantatra inona ny anton'izay ohatran'ny somary tonga dia misy le lohateny zany zany hoe nandritra ny fotoana nanambarako ny asa soratra zany zay efa nisy teo moa zany le satria reny le taratasin'ny mpamaky tonga taty amin'ny l'Express de Madagascar zany zany hoe ny akamaroany le zavatra ao anatin'ny boky zany moa dia efa hitan'ny olona tao anatin'ny taratasin'ny mpamaky ny l'Express de Madagascar. Le lohateny indray ohatrany hoe fifandry fianjavatra le satria nisy namana mpanao gazety nitady zavatra tamiko zany hoe amoaka boky izy dia nitady olona izy zany hoe anao ny fampidirana n'le boky dia za moa zany no nanontaniany hoe asa raha mety havitan'izay ako dia za moa tsy nanda ny boky ny moa mbola tsy nivoaka zany hatramin'izao moa noho ny antony maro samihafa fa le hoe mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes raha ny tena marina zany dia avy any amin'ny resaka ara-panatanjahantena satria mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara io le olona io ary nikasa hoe anoratra boky manao jeritodika ny tantara ara-panatanjahantena zany eto Madagasikara dia izay nahatonga an'le hoe mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes dia rehefa nanana eritreritra hoe anoratra an'le boky dia ohatrany nanintona be zany le hoe mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes dia ozy hoe nahoana moa raha tazomina le izy apetraka ilay fanontaniana somba farafaratsina mahita valiny dia zay no nahatonga an'le boky hoe le hoe Lettre à mon pays moa zany iny efa fomba fijery nentiko zany nanoratra satria ren'le taratasy nalefako taty amin'ny l'Express reny zany raha ny tena marina zany dia hoe nanoratra ho an'ny Madagasikara ako. Ao anatin'ity boky ity koa ianao mahatonga miteny an'izay satria rehefa miresaka ianao hoe tsy miteny ianao hoe malagasy fa ozy ianao hoe les gens de Madagascar zany hoe zareo ohatrany hoe tonga dia mametraka izay mahatonga manontany hoe efa inona tonga an'izay somary elanelana kely mipetraka izay hoe za dia ianareo angambany le izy ohatrany hoe tonga ho azy angambany izay zavatra tsy safidiko izay
ary ny lalana no diaviko zany a na teo amin'ny lafiny hoe fiainana manokana na teo amin'ny asa mandrara zay nosanina zany na ny teto Madagasikara na ny tany ivelany a de ohatra nandefa any amin'izay lalana hoe mpitazana tamin'ny fotoan'andro moa zany de ohatrany hoe nitazana akaiky fa taty oriana zany no ny lasa tany ivelany a de ohatrany hoe nanao tazan-davitra na de hoe le tazan-davitra zany tazan-davitra ihany fa ny tenako moa zany a ny teto Madagasikara tamin'ny fotoan'andro nanaovana gazety de tena olona nandeha dehibe mihitsy Fort Dauphin sy iny faritra ny atsimo atsinanana iny ihany a no tsy hitako zany amin'ny Madagasikara zany fa nandeha dehibe mihitsy ny faritany Majunga moa de fantatro ary efa ny karenjy mihitsy zay ngamba le voambolana hoe ny karenjy lavitra be mihitsy zany atao anatin'io le faritany Majunga io de zay a nohotrany ngamba nohotrany hoe zavatra tsy naly izy ary tsy tiako afenina koa moa zany hoe ny lalana ny diaviko a de nametraka tsy safidiko zay fa zay le lala tantara de nametraka eo am'izao torana misy am'izao fotoan'izao zany de mandaingako zany a amin'ny olona iantefany le asa soratra zany raha miteny hoe isika satria za tsy niaina teto Madagasikara efa antaonany maro na de hoe mahatsapa zany ny zava-misy nanaraka maso sy nitazana zany ny zava-misy teto Madagasikara zany nandritra ny taona maro tsy nijanona mihitsy kanefa ny zay le torana nisy an'izay zany a ohatrany hoe nametraka an'izay le elanelana ara-panahy ngamba le izy raha ny tena marina fa nefa ny tenako moa zany a na izany na tsy zany mahatsiaro foana hoe akaiky ny Madagasikara ary resahanao matetika ato anatin'ny zavatra soratanao zay hoe ny fitiavana ny tanindrazana mahakaiky anao amin'ny tanindrazanao na dia any lavitra ary misy eo amin'ny taratasy 70 mahery 7 atao anatin'ity boky ity nanomboka tany amin'ny taona 2012 ka hatramin'ny ngamba ny faraparan'ny taona 13 sy 14 teo zay mihitsy ny zavatra manitikitika koa hoe eo le elanela tany a Madagasikara sy Canada ahoana ny anarahanao ny zava-misy eto Madagasikara satria raha mamaky an'ity taratasy ity ianao tena matetika be le fanoratanao zany hoe misy tena le elanelan'ny fotoana zany a ohatrany hoe mipetraka eto mihitsy ianao raha mamaky an'le zavatra soratanao za moa zany ohatrany hoe ny tenako zany a no nipetraka tany ivelany de zay ny natonga an'le elanelana fa ny tenako tsy nitsahatra mihitsy hoe nanaramaso nitazana ny Madagasikara ary ny kolokolo zany sy ny karakara zany le fifandraisana sy le serasera tamin'ny namana akaiky zay isaorako be deabe zany satria ary zareo no tena nizara zany le fomba fijery fahitany azy teto akaiky teto zany de za moa zany ohatrany hoe namola volan'iny sy nandinika n'iny le zavatra ny fampidinihana sy ny fampiresahana sy ny fampizarana teo zany tany ivelany tany de namadika an'le izy ho etaetam-po namadika an'le izy ho zavatra azo zaraina zany sy ho mora voarain'ny olona ka hoe na de hoe nipetraka tany Madagasikara taona maro ary de tsy nitsahatra mihitsy zany hoe nifandray tamin'ny namana ny piraitam-po ny havana akaiky ny fo nandritra an'izay taona maro zay dia ohatrany hoe tonga za zao tonga eto Madagasikara de nisy namana zay efa tsy hita hoe nandritra ny 30 taona fa ny fakahita tamin'ny herinandro ambony na tamin'ny fotoana natongavana de ohatrany hoe mbola voamaly le fotoana de niraisina teo amin'le fotoana ny sarahana zany le resaka ohatrany hoe tsy nisy le 30 taona tsy nifakahitana fa de ohatrany hoe voamaly nomaly de zay zany ohatrany hoe
angamba n ohatrany hoe ny angarany vitanay ihany zany raha ohatra hoarina amin'ny akamaron'ny olona hoe nandeha nitady ravinahitra tany avelany tany satria betsaka ireo olona zay tsy nitsahatra ny fanerasera tamin'ny tena moa zany na amin'ny alalan'ny taratasy tamin'ny fotoan'andro zany zao moa misy ny antendry lavitra de ny internet moa ozytsika dia faona tsy misy zay le elanelantany zay eo hijanona eo amin'izay ihany hoe le manoratra ve raha olazaiko amin'ny teny frantsay hoe ohatra ny karazana urgence ho anao raha mamaky an'le zavatra soratanao hoe tena mila miteny an'ity ako zao amin'izao fotoana zao ary raha pitsy misy zavatra amin'izao dia ohatra izay ihany koa fanafody le izy ho azy zany satria raha nisy olona zany hoe tena nahita tsirony sy tombotsoa zany tamin'ireny le zavatra voasoratra reny zany dia ny tenako ny voalohany indrindra satria ny fomba ny alako teto Madagasikara moa sarotsarotra be ihany za raha hoe tany amin'ny taona fitopolo tany ianao no nyteny tamiko hoe hipetraka tany Madagasikara any ivelan'ny Madagasikara dia ohatra ny eritreritra hoe tamin'izany fotoana zany hoe angamba nisy hoe ozony zay zany tamiko satria tsy nieritreritra mihitsy ny hipetraka tany ivelan'ny Madagasikara ny tenako fa ny zava-misy no lalovana no ohatrany hoe nanery tany am-boalohany zany zay ny natonga ny teny tao anatin'le boky hoe accident no natongavako tany Canada accident no ny alako teto Madagasikara kanefa moa rehefa manao jeritodika zany de ohatrany hoe mais c'est quand même un bel accident de ohatrany hoe mirary ary amin'ny olona maromaro zany zay miresaka amiko hoe engany izy ka mba hitan'izay accident tsara zay raha azo lazaina ohatr'izay moa zany le izy fa de asa raha mamaly ny fanontaniana eo zay na tsy le mipetraka any ivelany noho ny antony tsy ny safidiana zay ve anisany ihany koa nanosika anao anoratra mety ihany koa araka le voalazanao teo hoe fanafody mba hitazomana an'ilay relation amin'ny tanindrazana sy ny olona zay tavela taty zay ve niainanao an'le soratra sa hoe toy an'ilay asa efa nataonao taty ihany satria raha ny fomba nanoratanao azy tena hoe ohatra ny forme journalistique ho ny fiteny mazava tsara sady mora vakiana tsara ahoana ny tena niainanao an'izay zavatra zay amiko izy angamba ohatrany hoe fifangarony zay rehetrarehetra zay le izy zany hoe tamin'ny voalohany le izy zany de ohatrany hoe nila mafy namoaka n'izay zavatra tao anatin'ny foko tao zany satria le boky tsina tsy nisoratako tamin'ny saiko fa nisoratako tamin'ny foko de zay ohatrany hoe nanao thérapie mihitsy zany ny tenako nanoratra nanomboka moa tamin'ireny le taratasy ny mpamaky makaty amin'ny express reny zany de ho azy zany le izy ohatrany hoe fanafody na nasitrana zavatra na alahelo tao anatiko tao zany de niezaka zany ny hoe hijery n'le firenena tsy isiany za koa moa zay ny toetrako zany hoe za tsy mba tia ny setrasetra na ny fampiasa-kery sy ny ohatran'izany de indraindray nefa ny alahelo manesika anao anana heritreritra maherisetra de ny antony voalohany indrindra tena hoe nanoratako an'le boky zany de hoe anasitrana ny tenako zany mba ahafahako mijery lay tanindrazana moa zany sy le hoe tanina be ka mba tsy amin'ny fo feno herisetra na alahelo no hitazamana azy fa avy amin'ny saina sy ny fo zany hoe vonona hitazana n'le firenena ao anatiny zay toerana misy azy eo amin'ny toerana misy azy zany
dia hitondra ny sosikevitra na hoe tsikera nefa moa za miezaka foana hoe tsy tsikera fetsikera fa hoe tsikera mba hafahana izay indrindra manko hoe ary isan'ny maro ny olona zany zay nyresaka tamiko momba n'le boky zany a ohatrany hoe tsy azon'ny olona sasany zany hoe rehefa mamaky an'le taratasy sasany izy hoe ary ianao zany nge ka pomba n'Andriamatody Ideratsiraka ozy hoe non za tsy pomba ny Andriamatody Ideratsiraka na makala n'Andriamatody Ideratsiraka fa kosa mijery ny lalana zay hitako satria hatreo amin'ny taona 427 mbola teto Madagasikara ary nanaraka tsara zany a ny fomba ny velarany fahefana nanana n'Andriamatody Ideratsiraka ohatra zany nefa ny tany amin'ny 2001-2002 zany a nilaza hoe nahoana moa na de hoe fitondram-panjakana mangozoozo arany eo amiko zany a tsy misy antony mihitsy a tokony hanonganana n'inyle na de hoe fitondrana mpanjakana hoe mangozoozo ary zany a tsy ny fanatsarana le fitondrana ve ny tokony ho atao fa tsy ny hoe tonga de fanarina le fitondram-panjakana zany ary amin'ny fanariam-pako satria rehefa arinao any anatin'ny fanariam-pako zany a ny fitondram-panjakana de misy asina very eo zany raha ohatra hoe Andriamatody Ideratsiraka moa resahana zany eto hoe raha izy no voatevateva zany am'le fotoana mbola isalorany an'le hoe mahafiloam-pirenena azy a sarotra be manavaka an'le olombelona sy le toerana tazomina ka rehefa voatevateva le olombelona miatratra any am'le toerana tazominy iny zany ka za zany miezaka foana zany hoe tsy satria isan'ny olana eto amitsika zany a le hoe angambany hoe fahaverezakasiny fitondrana zany a de nefa n'izay tsy zavatra hoe voatamin'ny 7 sy 4 arivo no nitrangy zay fa efa miverina hatrany amin'ny 2 amby fitopolo tsika raha tena te hitazana ny fomba ahafahana mamerina n'le asin'le fitondrana zany a eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy le fifampitokisana zany zay tsy maintsy ilaina zany moa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitazona ny fahefana raha hoatsidika kely amin'ny pianotsika ny zavatra rehetra resahana atao anatin'ity boky ity moa zany a dia tsy teny hoe mahakasika ny politika fa ny ankabeazany fa ao anatin'izay resaka izay ihany koa dia miresaka betsaka momba ny kolotsaina ny anatiny ihany ianao fa raha hiverina kely amin'ilay resaka atao hoe rehefa afaka izay alahelo sy atezeran'izay a noho ny antony voalazantsika tery aloha manampy kokoa ve lay ataoko hoe recul rehefa tsy miaina n'lay zavatra eto ianao a manampy kokoa hanana fijery tsy mitanila manampy de manampy tokoa ka indrindra hoe ohatran'ny olona ohatray zany hoe zay efa mpanao gazety maty hanina ko zany a ary ny velona tamin'ny asa fanao gazety zany ny tenako teto alohan'ny nandozako ny Madagasikara de nanampy ABDB zany a izay le ohatrany hoe fakanabahana sy angambany hoe fijerena ny tenako manokana no satria tsy maintsy nandinika lalina ny tenako manokana zany hoe za koa moa tsy te hitazona alahelo na amin'iza satria tsy ao anatin'ny fomba tsy ao anatin'ny fombako manokana zay a tsy ao anatin'ny fomba nentina ny taizana azy nanabeazany ray aman-dreny koa zany hoe le mitazona ny dadanay moa zany de namerina foana tamin'ny fotoan'andro zany hoe ny hevitra ny miady fa ny olombelona miavana de zay zany a le sotoavina tsy tiako very de niezaka rehetra zay natao zany a atao am'izay lalana lalovina zany a de hoe mba tsy ahaverana zay le sotoavina zay de ity le boky ity zany a tena nanampy BDBA zany a teo amin'ny asa angambany hoe
ny fanabeaza mpanahy angambany a nataoko tamin'ny tenako manokana zany a asa raha azo lazaina ohatr'izay moa la izy fa zay no fahatsapako azy. Any anatin'ny soratra ho any a misy hoe olona somary manonofo izay aho ianao tamin'ny nianatra teny Andohalo. Te anontany aho hoe inona nahatonga anao satria azonao natao ihany koa ny nanoratra boky tsy fantatro nataonao roman ohatra na tantarainao tamin'ny fomba hafa zany rehetrarehetra zany. Inona nahatonga le safidy hoe aleo ny zavatra efa nivoaka sy ren'le tantara satria ity zany tena ohatrany hoe boky tantara satria ny zavatra rehetra resahanao dia mifandray amin'ny zava-nisy tamina fotoana précis zany tiako tenenina hoe raha miresaka janvier 2002 ianao ohatra tena misy tamberina ny zavatra niseho tamin'io fotoana io na nanamarika n'iny fotoana iny zany hoe somary mandray tantara kely ihany koa zany ty zavatra soratanao ty. Inona tonga an'izay safidy izay hoe aleo tena hijanona ho nanoratra boky anankiroa dia ity boky ity zany dia misy boky anankiray izay nisoratako tamin'ny teny gasy moa izay boky izay zany ary nisoratako talohanyity le boky ity aza moa izay boky izay hoe ampatsiaivo mbola tsy nivoaka moa le boky zany fa mbola eo fa le safidy hoe namoaka n'ity le hoe taratasy ho an'ny Madagasikara ity zany dia mazava loatra zany fa hoe alohan'ny hidirako ho any amin'ny nofinofy sy ny fametrahana any anatin'ireny le nofinofy ireny zany hoe zavatra takan'izao no mba tiako ho hita ao Madagasikara sy ny ohatran'izay dia amiko loha zany ohatrany hoe netinety kokoa tamiko le tsy manalavitra loatra n'le zava-misy aloha ny tenako moa araka mivoalazanao teo dia hoe na hainao namaky an'le boky raha moa zany dia nahita hoe misy elanelana le izy le elanelana tsy na zany le izy fa zay moa ny zava-misy eo ary nandainga tamin'ny tenako raha nilaza hoe tsy misy zay elanelana zay zany dia ary za koa moa tsy te hanafina an'izay fa zay ny zava-misy dia navoakako zany le izy fa zany hoe le safidy namoaka an'ity le boky ity zany dia hoe mba tsy hanalavitra loatra le zava-misy indrindraindrindra ny tena moa zany efa misy an'izay le elanelana noho n'le fotoana maharitra tsy nipetrahana teto an-toerana. Mety ihany koa hoe te raha jerena amin'ny maso anankiray ihany koa hoe ohatran'ny karazana manao vavolombelona fijoroana vavolombelona kely ihany koa ilay izy. Ka izay mihitsy ny za isan'ny olona mieritreritra hoe tokony ho maromaro amintsika zany zay manana n'le talenta eo amin'ny fanoratana zany no tokony hanao boky satria moa tsika mbola mianona betsaka amin'ny lovatsofina zany kanefa moa amin'izao fotoana ny fanatontoloana zao ohatrany hitako hoe tsy ampintsony le lovatsofina fa tsy maintsy aperakitsika antsoratra zany mba tsy hahafahany ny ankizy sy ny taranaka faramandimbo moa zany hoe manadino le zavatra satria moramora ny manadino ny tantara zany satria na ny anarany le zoko be ny alohanay teo amin'ny sehitry ny fanaovan-gazety aza moa zany hoe raha miteny an'izany hoe Victor Rajoro zany zao vitsy dia vitsy ny olona matadidy hoe iza marina moa Victor Rajoro miresaka Norbert Ranaim fanao vitsy ny ankizy amin'izao fotoana zao zany mahalala an'izany hoe iza marina moa zany Norbert Ranaim satria tsy nisy le zavatra voasoratra zany momba n'ireny olon'ireny dia amiko zay ohatran'ny eritreretiko hoe angambany isika ihany zany no manampy an'le tsy fahalalan'ny olona hafa antsika zany satria itsika tsy dia miresaka loatra n'ireny le olona hoe tokony ho asongadina na tokony ampahafantarina farafaharatsiny. Ny resaka boky ianao to hoe boky amin'ny teny gasy ty boky ty navoakanao
tamin'ny teny frantsay. Marina fa hoe ny l'Express de Madagascar miteny frantsay fa mino fa misy antony hafa ihany koa ny safidiananao ny teny frantsay ny fifandraisanao amin'ny teny frantsay. Ny teny frantsay any Canada moa fantatritsika fa tsy dia mitovy loatra fa ty teny frantsay anao ty tena teny frantsay le frantsay ampiasaintsika eto Madagasikara angamba raha izay ny ilazako azy. Ny ahy moa zany le teny frantsay za nobeazina tamin'ny teny malagasy fa nianatra tamin'ny teny frantsay dia amiko zany tsy hoe faniratsirana an'izanizy akory fa amiko le teny frantsay zany dia tamin'ny fotoanandro moa zany izy le hoe varavarakely ny sokatra ho an'izao tontolo zao hoa le teny frantsay ary angambany hoe ho sarotra dia sarotra le lalana ny diaviko taorina ny alana teto Madagasikara raha tsy farafaratsiny hoe ny fey an'le teny frantsay zany dia iny le varavarakely misokatra ho an'izao tontolo zao iny moa zany tsy nianona teo amin'le hoe varavarakely fa nangezaiko mihitsy le varavarakely ary dia nataoko varavarana hoe azahoana miditra sy mivoaka dia ny fotoana lava ny ainako tany Amerika avaratra moa zany izay misy ny Québec zany izay nosy kely teny frantsay any Amérique du Nord dia nampianatra zany ny hoe ny asarobidiny fisiany teny anankiray zay tsy tokony ho very dia marina fa iza nanoratra amin'ny teny frantsay kanefa tsy milaza akory zany hoe tsy mahay an'le teny malagasy na tsy mifehy an'le teny malagasy fa safidy manokana zany hoe moramora kokoa tamiko ny namoaka an'le zavatra mavesatra tao am-po zany tamin'ny teny frantsay tsy nanandrana nanao an'le izy tamin'ny teny gasy akory satria tsy fantatro zay zany hoe tsy nahazo antoka ny tena koa zany tamin'izay fotoana zay hoe hivoaka arak'izay tiako hivoahany zany le asa soratra zany raha nataoko tamin'ny teny malagasy le izy fa le boky izay tantara noforonina moa zany dia nataoko tamin'ny teny gasy ary io raha moa efa voasoratro talohan'ny asa tany amin'ny taona 1970 tany koa no nahavitan'izay le boky zay fa tamin'ireny moa zany mbola sahirana be zany satria ny za mananjanaka efatra zay tsy maintsy nobeazina tany Canada ny vady anankiray dia ny asa manandraikitra moa etsy an-daniny zany dia ohatrany hoe tsy dia nisy fotoana loatra nahafahana nampiasa zany le talenta zay tato amin'ny tena zany amin'ny resaka asa soratra zany dia zay moa zany ohatrany hoe zavatra nampalahelo fa zay moa lalàna ampiainana zay no nizorana teo dia atahoana moa fa dia zao tonga ny fotoana angambany dia manantena fa tsy ho io boky io ihany no hivoaka fa mba hisy zavatra hafa koa akoatran'io. Marina fa miresaka ny tontolo politika ianao fa tazana eny antsefatsefan'eny ihany ny firesahanao ny sotoavana malagasy ny kolontsaina malagasy tsy tena hoe nostalgie ve zany sa zavatra inconscient izay mivoaka ho azy eny mino ahako fa tsy izay fotsiny angamba fa tena misy zavatra tianao ihany koa ampitaina amin'ny piraitanin-drazana mety hoe rehefa any alavitra any ve vao tena tsapa le izy sa ho ahy manokana angambany aloha tsy hoe voatany ivelany nanamafy amin'le fifikirana amin'le mamalagasy ny tena zany le fipetrahana tany ivelany tany noho ny fifaneraserana amin'ny olona maro fiaviana hafa zany fa ny amanokana moa zany efa hatreto Madagasikara zany raha ny tononkalo zay ny soratako zany asa angamba ny tononkalo voalohany soratako angamba ny tany amin'ny taona 2:70 na 3:70 700 tany dia ny hoe ny fahatsapana ny hoe mahasarobidiny le sotoavina sy ny kolotsaina malagasy
zay tsy zavatra hoe vonovoleko tato anatiko tamin'ny fotoana nipetrahako tany ivelany fa efa zavatra tao anatiko zany hatramin'ny fotoana hoe nanaovako gazety teto Madagasikara ary ny tenako moa mpanao gazety ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina zany ny tena ny andohako fa ohatrany hoe tafiditra tsy natao anatin'ny tontolo politika moa zany ny tena tamin'ireny fotoan'ireny fa tsy de hoe izay loatra ny tena ary mbola le nany amin'izao fotoana zao ary mbola ny asina mamalagasy ny kolotsaina mamalagasy sy ny fanamafisana ny asiny serasera zany mbola zavatra inoko bebe kokoa no ny lafin'ny politika zany ary tsy mpanao politika mihitsy ny tenako moa fa de ohatrany hoe mpitazana ny tontolo politika eto Madagasikara. Ny resaka an'izay le hoe fahaverezan-kasina zay ianao teo ary hita mihitsy zay amin'ny zavatra rehetra resahanao zay zavatra teneninao zay hoe ny faharesen-dahatra fa ny fanomezan-kasina ny maha izy azy ny tena ary ny fanomezan-kasina ny soatoavina no anisan'ny lalana anankiray ihany koa mitondra antsika ho any amin'ny fampandrosoana. Zay no tiako zarainao kely amin'ny mpiainaontsika izay fomba fijerinao zay hoe ahoana tokoa moa zany no ahafahana manao an'izay lalana makany amin'izay satria resahana foana ny kolotsaina sy fampandrosoana fa ny tena marina ohatry ny ahoana marina zay le hoe kolotsaina hoentina mampandroso zay. Midadasika be le fanontaniana fa hiezaka ihany ny tenako aloha le hoe kolotsaina manko sy le hoe asina zany raha ohatra hoe lazaina amin'ny teny fo zany izy de hoe raha ohatra moa zany ka isika tsy mahalala le tena mahisika atsika ahoana moa no ahafahantsika mampisongadina ny tenatsika eo anoloana zao tontolo zao. Le hoe mahafantatra atsika sahady aloha de efa mametraka fanontaniana hoe mahafantatra ny tantara ve mahafantatra ny aviana ve mahafantatra ny satria hitanao zay mihitsy ary ianao ary atao anatin'ity boky ity de miteny zay hoe mila fantaritsika aloha hoe inona marina ty zavatra resahan'ity satria raha samy resaka an'izay foana hoe inona moa zany le hoe mahisikasika mila fantaritsika io. Ka le amiko zany le hoe le mamalagasy manokana zany zay niezaka foana ny tenako zany ny alalan'izay mazava fa le hoe eo amin'le hoe raha vao miresaka n'le sehatra firenena manko tsika de iarahantsika malala fa tsy faritany ray ihany na faritany roa ihany no Madagasikara fa faritany enina ary na de hoe ny angarany vitana zay sika malagasy zany hoe manana teny iray de na io le teny ray lazaina fa hoe teny malagasy io raha zany raha amiko manokana moa zany tena ampanetretena be mihitsy ny lazako an'izay hoe mbola mila jerena mbola mila dinihana hoe mifanaraka marina ve amin'ny tena filany ny fiainan'ny olona andavanandro manerana ny Madagasikara tsy misy akanavaka zany na hoe ny maharonisa kokoa indrindra zany ilay teny zay ifandraisantsika zay moa zany hoe ny angarany vitantsika satria tsika manana teny iray iraisantsika avy any avaratra makany atsimo sy avy any andrefana makany atsinanana kanefany tsy tokony hijanona eo amin'izay tsika fa misy tantara tsy maintsy anaovantsika jeritodika misy lalana tsy maintsy anaovantsika jeritodika hoe nanahoana marina moa zay lalana nolalovana zay sao tokoa ka ilay teny malagasy lazaitsika fa hoe teny iombonana no mety ho lasa fitaovam-pamoretana na sakana hitondrany amin'izay le fampandrosoana zay satria tsy afaka mahita ny tenany ao anatiny io le teny iombonana io ny hafa ary indrindraindrindra moa raha mitombo hery na mitombo isy zay le olona hoe tsy afaka mahita ny tenany ao anatiny io le teny iombonana io
ny any moa no lazaiko taminao tao hoe tainy ampiandohana hoe ny any dadako teraka tany Majanga ary ny mamako a de tany amin'ny avy any Mandridrano. De izaho manokana zany raha hoe izaho manokana no jerevana zany a raha eo amin'ny hoe lafiny hoe tantara mpiainana manokana no lalovana zany de ohatrany hoe eo anelanelany Majanga sy Mandridrano no misy a kanefa rehefa jerevako ny fomba fikasoana voalohany zany ohatra hoe teo amin'ny mamako tsy nandeha ho azy zany tany amin'ny taona 50 tany na hatreo amin'ny taona 90 zany ka nahoana moa zay no andeha ho azy amin'izao fotoana zao fa tsy satria ny tantara tsy inona raha tsy alalininao izy na ezahanao fatarina hoe inona marina moa no tena nitranga indrindra sika fa hoe mbola metehitra betsaka amin'ny lovatsofina ny lovatsofina mety misy zavatra mihintsana na tavela eny amin'le fampitanan'le avy amin'ny vava amin'ny teny sy ny sofina miaino. Fanontaniana farany angambany vetivety kely de tapitra ny fotoanantsika nefa ny resaka mbola tsy vita. Inona no mety hoe satria anisan'ny zavatra nataonao zay le hoe manao jery manakihana hitondra ho any amin'ny fanorenana fa tsy nitsahatra amin'izay koa ianao fa zavatra averinao ihany koa ny hoe ianareo koa moa rehefa avy any ivelany de ataon'ny olona izay foana anareo rehefa any ivelany any de manakolazaina tsara fa vy aty de hitanareo tsara izy zay de te anontany ianao hoe inona no mety sosikevitra na afahantsika mampandrosona manarina ny firenena amin'izao fantatrao tsara ny toerana misy ny firenentsika ankehitriny ataoko hoe tsika amin'izay fa eto ianao mino fa efa nieritreritra ny amin'izany ianao mba atsidikitsika amin'ny mpiaino fa mbola misy fanantenana ihany koa ny fanavotana an'ity firenena ity. Ny fanantenana de tonga amin'ny tenin'ny namana anankiray zay hoe isika malagasy igny izy hoe tsy manana fa tsy zay fanantenana zay ary avy amin'izay fanantenana zay no zay no tsy maintsy ezahantsika hoe hivadika ho fiaraha miaina mirindra sy milamina indrindra koa moa le firenena la tondrona hoe Madagasikara zany tsy hoe firenena mahantra akory fa firenena manana arena tsy tokony tsy foroana zany na any anaty rano na any ambanin'ny tany na indrindra isika olombelona miaina eto amin'ity firenena ity za zao tapabolana ny tonga teto tafaverina teto de na de efa resy lahatra ary zany teo aloha hoe mbola maro sy sesehena ny olona zay mbola tsotra fo eto Madagasikara zao zany mahita azy akaiky mihitsy zany hoe mbola eo de eo ireny olona maro be mbola tsara sitrapo tsotra fo sy mbola vonona ny azo avadika hoery entina mampandroso zay indrindra fa anjarany eo amin'ny familiana ny fiarahamonina zany no mamadika an'ireny hery be de be any anatin'ny fiarahamonina ireny ho fanohitra hitondra atsika any amin'le fandrosoana katsahana fa amiko tsy misy tsisy tokony amoizatsika foa ny toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao itsika mahalala fa be deabe ny firenena vahiny zay miazakazaka mihitsy tonga eto amintsika eto satria fantany fa misy arena sarobidy izay mbola tsy voatrandraka tsy nisy nitrandraka mihitsy aza fa vao manomboka ny fitrandrana ary ihany koa le zavatra zay averimberinao matetika ato hoe ny olona eto Madagasikara de olona mahay mandray olona arak'izay teneninao zay hoe tsopo fa ny anankiray ihany koa tiako anontanianao vetivety hoe mbola ilaina ve le fanovana toe-tsaina izay anisan'ny zavatra resahanao ihany koa ato anatin'ity boky ity. Ny angambany tsy de hoe ohatran'izay loatra hoe ny toe-tsaina raha za manokana zany ny fitazako azy de hoe tsy ny toe-tsaina no ovaina fa ny rafitra
hifampifehezana ao anatin'ny fiarahamonina no mila atsaraina hifanakaiky kokoa amin'le filany tsirairay avy de le toetsaina satria manko raha vao ny toetsaina no hoe tadiavina ovaina de manjary miverina amin'ireny le fotoana hoe lasa manao fanetanana ara-podikevitra izay indraindray raha misy fanerena ny olona anaiky ny zavatra tsy tiany ho ekena fa ny a de tsotrany ihany hoe raha misy zavatra tokony hiova eto Madagasikara tsy ny olona no terenao ho anova ny toetsaina fa ny rafitra hifampifehezana no tokony ho atsaraina hifanakekezany olona miaina ao anatin'izay fiarahamonina zay mba ahafahana mandrindra sy mandamina zany ilay fiarahamonina. Tsy ahivoko anao lettre à mon pays, l'île de Madagascar, mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes no lohatenin'ity boky ity Jean Rasafindambo no nanoratra azy ary ny édition Bourzano. Bourzano mihitsy ny tenako. Bourzano Consulting Limited tamin'ny 2013 no nanao azy. Dia isaorana be dia be no ny tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana kolosaina tamin'ity atoandro ity ary mino ahako fa mbola ho resantsika eto manaraka hoe aiza ny fotoana ahafahana manaraka ny famoahana an'ity boky ity amin'ny 12 volana aprily. Izay indrindra dia misaoranao koa Ramatoa Dongoina Ratsara nanasa ny tenanay tonga eto amin'ity fandaharana ity.